Lohabolana toko fahaenina, Vakina no anaran'i Jesosy. Ny tsy mahamety ny miantoka olona sy ny hafamono sy ny fitaka sy ny avinavina ary ny zavatra fito olo izay alan'i Jehovah. Anaka, raha niantoka ny namanao ianao ary nandray tanana hiantoka ny hafa, fa voafandriky ny teny naloaka ny vavanao sady voasingitry ny teny naloaka ny vavanao, dia izao nataovy anaka ka afao ny tenanao satria efa mby eo an-tanan'ny namanao ianao. Andeha miohaka sy mifona mafy amin'ny namanao. Aza vela tory akory ny masonao ary aza vela ilondolondo no ody masonao. Afao ny tenanao toy ny gazely miala amin'izay mihazona azy ary toy ny vorokely miala amin'ny tanan'ny mpamandrika. Mandehana ny visika ry malaina. Mandehana ny amin'ny vitsika ary ilay malaina, tsy mino fanaony ka mba endre. Tsy manana komanda ireny, na mpifehy na mpanapaka, nefa mamoro ny haniny raha fahavaratra izy ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-pahoviana no mbola andry ihany ianao n'ilay malaina, raha hoviana no hifoha amin'ny torimaso ianao, mbola atory kely ihany, mbola horenika kely ihany ary mbola hano tanana kely atory, dia ho tonga toy ny lehilahy mimoana amely ny alaherinao ary ny fahantranao ho toy ny tsiolahy. Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy dia ilay mandehandeha manao vavaratsy, izay mamy maso sy manao famantarana amin'ny tongony ary manao baiko amin'ny ratsan-tanany. Fa hafetsena no ao am-pony, mihevitra tsy mandrakariva izy sady mamafy ady, ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny loza anjo azy, ho toritory tampoka izy ka tsy hisy fahasitranana. Izao eny izao ny alan'i Jehovah, eny fito no ataony fahavetavetana, maso miavinavina, ny lela fandainga ary ny tanana mandatsatra marina, ny fo mamoron-tsain-dratsy, ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy, ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Fananarana hankatoa tsara ny anatray aman-dreny mba hifady ny fitsangatsangana. Anaka, tandremo ny didindrainao ary aza mahafoy ny lalandrenonao. Afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary afehezo eo ambozonao. Raha mandeha ianao dia hitaritarana anao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao, ary raha mifoha ianao dia hamelona heritreritra anao. Fa jiro ny didy ary fanazavana ny lalana, ary lalanaina ny anatra famaizana. Hiarovana anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy ary amin'ny fandroban'ny lehilahy vahiny-tsanga. Aoka ny fonao tsy hanirina tsara tarehy ary aoka tsy hahazo anao amin'ny odi-masony izy, fa noho ny vehivavy mpisangatsanga no mila tsy hananan'ny lehilahy sombo-mofo ary amin'ny vadin'ny olona no mihaza miaina soa. Mahatondra hafa ao an-tratran'ny akanjony va ny olona ka tsy ho mainy akanjony? Misy mahadivaina afo va ka tsy ho mainy tongony? Dia toy izany izay mahakamo vadin'ny namany, tsy maintsy ampisaliana izay mikasika azy. Tsy avelan'ny olona ho afamaina amin'ny mpangalatra raha maka zavatra avoky ny tenany izy na dia noana aza. Fa raha azo izy dia hampanomery ny fitoeny ka hanome ny fananana rehetra ao an-tranony. Izay mitsangatsanga amin'ny vehivavy dia tsy ampisaina, izay te hanimba tena no manao izany. Voakapoka sy afa-baraka izy ary tsy ho afaka mitondro molotra. Fa ny fahasarotam-piaro dia mampirehitra ny fahateseran-dehibe. Koa tsy hamindra fo izy amin'ny andro hamalina, tsy handray vola ho ety manalady akory izy ary tsy ety na dia homeny fanambatambazana be azy. Amen.